pejiny fahasalamana tompona ndraikitra ry manampaizana manokana avy any Afrika Atsimo miisa 7 no tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao anamarika ny fahamendrehana azahoan'i Madagasikara n'ilay antsointsika hoe certification amin'ny famongorana ny valanaretina lefakozatra na tsy ireto manampaizana manokana avy any Afrika ireto 10 andro eo no diany eto Madagasikara ary ho antsika eto Madagasikara dia mety misy ny mangirana amin'ny fahazahoana izay certification izay. Telo taona tsy ahitana trangana lefakozatra sarotra tany fanaovam-bakisiny ambony maheriny 5.7 isanjato ao anatiny hetsika fanaovam-bakisiny adina ny polio sy tany fanaovana vakisiny andavanandro ambony. Anisan'ny fepetra ireo ahafahana azon'ny firenena iray ny fanamarinana na ny certification avy amin'ny fikambanam-be eran-tany momba ny fahasalamana na ny OMS. Mba ahafahan'i Madagasikara mahazo izany dia tonga eto Madagasikara ireo mpitsabo manampaizana manokana avy any Afrika anamarina ny mety azon'i Madagasikara izany ny amin'ny volana Jona na tsy. Tany fanaovana vaksiny le campagne le polio eo koa ny tany fanaovana vaksiny le mahazatra le tsindry isan-karazany reny eo koa le fandefasana le dika na le tay avy any mila jerena mihitsy hoe le zaza malemy vetsy polio no nahatonga azy dia alefa ny Institut Pasteur ny zavatra maromaro dia eo koa le tahirikevitra maromaro le kahita hatramin'izay nanahoana sy ahoana ny fomba ny atrehantsika zany ny dossier nadritra ny 5 taona zany zao savaina daholo dia ny lalàna telo taona tsy ahitana izay cas zay zany vao afaka mampiseho ny document indray. Raha nitatitra mandeha tsikelikely amin'izao fotoana izao dia azo lazaina ho tsara ny tampanaovam-bakisiny farany teo hiadina amin'ny lefakozatra izay nitanterahana tamin'ny 2020 hatramin'ny 17 ny volana aprily teo. Satria ny akamaroany reny malagasy nanaiky nandray mpanao vaksiny dia manana fanantenana be isika ny andraisantsika ny certificat io zany dia mirarina zany na efa azo ny certificat dia aseho antsika hoe mendrika ny certificat io isika malagasy mba azoto zany andray mpanao vaksiny. Hijanona 10 andro eto Madagasikara ireto mpitsabo manampahaizana manokana avy any Afrika miisa 7 ireto ka ny 3 andro dia andinika ireo tahirikevitra izy ireo ary izy kosa ny fidinany fotony any amin'ny faritra district sy ireo ivy-toeram-pitsaboana na ny CSB. Amin'ny volana Jona kosa no afatarana ny valiny na mahazo certification na tsy Madagasikara. Mbola ito kosa nefa ny vaksiny adina amin'ny levakozatra mba hamongorana sy tsy verimberenana izany.